fitahina lehibe manahoana rehetra riavana malala isany no noraisitsika tamin'ity tontolo andro ity, tamin'ireo fandaharana mampahery, fandaharana nazahoantsika aim-panahy, ary ankehitriny hiaraka marana izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto isika. Tiako loatra raha atombotsika hatrany amin'ny alalan'ny vavaka izany, ka raha mety ianao andeha araka anondrika ny lohantsika anakipy-maso vavaka isika. Rany masina izay ny an-danitro, vonina iaino anao izahay ao anatin'ireo zavatra efatra izay efa nianaranay sy mbola ianaranay ny amin'ny tokony hotsarovana eo amin'ny fiainanay. Mitenena fa mianjo zanakao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Riavana malala, amin'ity andro faharoa ity dia manana zavatra manokana ambara aminao ny Tompo, ary zava-dehibe satria dia nataon'ny tenin'Andriamanitra ho tsarovantsika ary tsy maintsy ho arahantsika eo amin'ny fiainantsika. Raha nahita isika tamin'ny andro voalohany amin'ny hoe izao ny ataovy ho fahatsiarovanay, dia androany kosa isika amin'ity anio ity isika dia izao misy zavatra resahan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9:7. Isaia 9:7 manao hoe: tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, riavana malala isany. Ay zany le zavatra niainana taloha, tsy inona io fa le tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely izay niala tany amin'ny tany Egipta nakany amin'ny tany Kanana, riavana malala isany, dia misy teniny tian'Andriamanitra ho tsarovana ao. Satria tokoa mantsy dia nandalo fisetrana ny zanak'Israely, nandalo olana ny zanak'Israely, kanefa Jesosy, kanefa Andriamanitra, ilay Jehovah Andriamanitra dia mijoro eo anila mandrakariva. Amin'ity anio ity dia aoka ho azontsika antoka fa na dia nandalo zavatra sarotra aran'Israely, isika ihany koa dia Israely ara-panahy eo mandrakariva Andriamanitra, riavana malala isany. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny tapafoty izy manao fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Tamin'izany dia efa izy no Andriamanitra, taloha dia izy no Andriamanitra, ankehitriny dia izy no Andriamanitra, ary amin'ny fotoana ho avy dia mbola izy no Andriamanitra. Ka raha marina ny herinandrontsika, aoka ho azontsika antoka fa eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra. Riavana malala, raha mijery ny Baiboly nefitsika dia misy zavatra totra ny mifanohatra ao amin'ny Baiboly, tsy mifanohatra nefa izy ireny fa mifameno. Satria nahoana? Raha mijery tsika ny eto amin'ny Isaia 9:7 dia miteny manao tsarovy ny zavatra taloha efa lasa ela. Fa raha mamadika ny ao amin'ny alohany isika ao amin'ny Isaia 7:7 dia mazava ny resahan'ny Baiboly ao amin'ny 9:7. Isaia 7:7 manao hoe: aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Totra ny hafahafa ny Baiboly, ohatran'ny ary amin'ila izy miteny hoe tsarovy, fa atao amin'ny ankilany ireny izy atao miteny hoe aza matsiaro ny lasa. Fa napetraka dia manao inona le tsy tian'Andriamanitra ho tsarovantsika ny amin'ireo lasa, riavana malala isany, ireo fanandramana ratsy rehetra izay teo amin'ny zanak'Israely dia tsy tian'Andriamanitra ho tsarovantsika. Na misaina ny taloha izay ataontsika hoe ny zavatra ratsy, fa ny zavatra tsara kosa dia tian'Andriamanitra ho tsarovantsika. Hoy mantsy ny mpanoratra anankiray nilaza manao hoe tsy misy atahorantsika ny ho avy raha tsy hoe anga adintsika ny tantan'Andriamanitra tamin'ny lasa. Riavana malala isany, ny tokony ho tsarovintsika dia ireo fitahiana no tahian'Andriamanitra tsika tamin'ny lasa, ary tsy atahorantsika ny ho avy satria eo Andriamanitra. Tapany faharoa amin'ny 9:8 dia manao hoe, tapany voalohany, indro izao efa anao zava-baovao, koa ankehitriny efa miposaka izany. Anao zava-baovao eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, anamboatra tsika izy. Rovina, anio efa miposaka ao an-tokantranonao izany, minoa aoka ino izany temy fikasana izany tsika, efa miposaka izany, riavana malala ankehitriny. Satria nahoana hoe Baiboly manao hoe tsy ahalala izany va ianareo, eny any anefitra no anaovako lalana.
mahagaga Andriamanitra tanevitra vovoka tsisy lalana kanefa ain'Andriamanitra manoritra lalana any anefra. Anio inona ny olanao izay tsy mety tafavoaka mihitsy eo amin'ny fiainanao? Mety olana ara-bola ve? Mety olana ara-pitiavana ve? Mety olana amin'ny fitezana ve? Mety olana eo anivon'ny fiarahamonina ve? Any anivitra riavana vitan'Andriamanitra manolotra lalana. Amin'ny herinandro ity raha manana olana ianao, hosoritan'Andriamanitra ny lalana. Tsy nampananteny izy hoe hamafa an'ilay olana tsisy intsony, fa izao manana lalana izy ahafahanao mivoaka ao anatin'izany olana izany. Riavana, ndao hitoky amin'Andriamanitra amin'ity herinandro ity ary mifaranany manao hoe ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Hitany tokantrano tsirairay avy any Andriamanitra ka izao amin'ny olana izay mahazo antsika io dia hatsiaro ny fitahian'Andriamanitra izay efa nataony tamin'ny lasa taminao ianao. Ary izao ankehitriny kosa ninona olana hanoritra lalana ivoahanao anatin'izany olana izany ande Andriamanitra. Ka anio ary inona no manakana antsika tsy hitoky amin'Andriamanitra? Matoky azy, mampo azy, satria eo aminy no ahafahantsika mivany olantsika tsirairay avy. Ankehitriny dia tiako ny antso antsika izay vonina nanompo an'Andriamanitra ndeha hiaraka hivavaka amiko amin'ity anio ity hivavaka isika. Entiko ray malalo misaotra satria tsapanay anio fa namelesina ho anay ianao. Tsy nampanantena ianao hanafoana izany olana izany, fa nampanantena kosa ianao Jesosy io ny hanolotra lalana ivoahanay ao anatin'ny olana. Tsy ho ela nefa fa ankehitriny dia efa miposaka ao am-baravaranay tsirairay avy izany. Tanterao aminay zanakao izany amin'ny anaran'i Kristy. Amen.